Fiadanana aneo anao. Araha nijery ny lohateny hitantsika tamin'ny lasa isika sy ny hevitra nyresahana tamin'izany dia namafisy ny soratra masina ary nasongadiny fa ny rangory fototry ny afo dia tsy Andriamanitra tsy akory fa i Satana no rangory fototry ny afo dia ny devoly izany. Ny vaovao mahafaly izay noraisintsika avy tao amin'ny soratra masina dia izao: na dia misy aza ny mpamafy ny tsy parifary, izany hoe ny ratsy izany dia ny devoly, dia Andriamanitra kosa ny kolokolo ny vary, izany hoe ny tsara izany. Izany no vaovao mahafaly. Efa nandresy an'i Satana Andriamanitra satria Andriamanitra pahary, Andriamanitra nahary azy, fa i Satana kosa dia voary. Ko azo antoka izany ny fandresena ary tsy tokony misy atahorantsika mihitsy raha mifikitra tsara amin'Andriamanitra isika, fa dia azo antoka ny hoavy ary azo antoka ny fandresena miaraka amin'Andriamanitra. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny lohahevitra androany dia andaontsika hiaraka hivavaka. Rainay ny an-danitro misaotra anao izahay fa afaka mbola manohy ny fiarahanay mandinika ny teninao, maniry indrindra izay mba hanana fiadanam-po, ko asokafo ny fonay ampahitao ny masom-panahinay izay tianao atolotra ao anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Mba eritrereto kely ange hoe misy olona zany mahita raiki-po i formule ny comprimé fanafody kely anankiray izay fanafody ny tebiteby ary fanafody ny ary rahatsaina, dia rehefa alefa izany fampafantarana izany ka amidy any amin'ny pharmacie ny fanafody, azo antoka fa ho be dia be no hitady izany fanafody izany, ary dia nahita izany formule izany dia azo antoka fa hanan-karena vetivety ihany koa satria inona ny antony? Be dia be no manana olana eo amin'izany tebiteby izany sy ny ahiahy izany, eo amin'izany ary rahatsaina izany, tsy fananana fiadanam-po ary dia hiazakazaka izy ireo hitady izany fanafody izany. Mampalahelo mantsy ankehitriny fa be dia be no mitady fiadanam-po sy fahatonena ny amin'ny tebiteby izay mahazo any amin'ny zava-mahadomelona, ary ny sasany ara dia zava-pisotro mahamamo no ampiasain'izy ireo mba hananana izany fiadanam-po izany. Ary vokatra izany rehetrarehetra izany dia betsaka ny aretina. Mampalahelo ny toe-javatra misy fa ny areti-po, ny aretin'ny lalandrà, ny tebiteby sy ny ahiahy, izany no mahazo tsy manana fiadanam-po ny olombelona amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Atao ahoana ary no azahoana fiadanam-po tanteraka e? Ary atao ahoana no hananana fiadanan-tsaina? Moa fa tsy tena zany ny zavatra ilaina indrindra, hananana fahasalamana tanteraka amin'izao vanim-potoana izao, fa inona no fototra tsy hananana ny tebiteby sy mahatonga izany ahiahy izany? Ry havana, Andriamanitra raha namorona ny olona, tsy hoe akory namorona ny olona ho feno eto amin'ity tany ity dia olona feno tebiteby sy ahiahy. Izany no noforoniny, tsy izany velively, tsy nameno olona ho amin'izany Andriamanitra ary tsy nanao zavatra rehetra ho amin'izany faratsiana izany Andriamanitra. Raha mijery isika ao amin'ny Genesis toko 1,
andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 7. Genesis toko voalohany andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 7. Dia izao ny fanambarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra nanao ny biby diry samy araka ny karazany avy, sy ny biby fiompy samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Ary zava-misy ara dia mbola nitsodrano Andriamanitra, nitsodrano izy ary nanamasina ny fanambadiana tamin'izany fotoana izany. 7:20 dia izao ny voalaza hoe ary Andriamanitra nitsodrano azy nanao hoe maro faraka sy mihabetsah ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary ny Genesis toko 1:30 dia hitantsika hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony. Ary indro tsara indrindra izany, tsara indrindra zany nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny zava-mananaina, ny hazo fihinam-boa, ny zavatra rehetra dia tsara indrindra. Ary ny olombelona no foroniny dia indro tsara indrindra izany. Inona nefa ny zavatra niseho? Ny zavatra niseho raha mijery ny Genesis toko 7 isika, 9 dia tafiditra ny fahotana. Izao ny voalaza ny Genesis toko 7, 9. Ary hitanareo vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo matsiriritra mampahendry, dia nanotaza ny voniny ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Nampalahelo fa dia tafiditra ny fahotana, tafiditra ny tebiteby, tafiditra ny ahiahy, tafiditra ny tsy fiadanana. Izany ny zavatra nisy. Dia hoy isika angamba hoe rotany zany fa aza dino. Romanina toko 7, 17. Dia ho vakitsika. Romanina toko 7, 17. Dia izao ny voalaza hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Samy nanana tebiteby avokoa, tsy nanana voninahitra Andriamanitra. Tsy nisy tsony ny fiadanam-po satria nahoana? Tafiditra ny fahotana ary dia nanota izy rehetra. Ry havana malala, very teo ilay fiadanana. Inona zany ary ny zavatra nataon'Andriamanitra ny amin'izany? Azon'Andriamanitra atao anie? No nyteny hoe ikanareo efa niteneniko, ianareo efa nilazako, efa nampitandremiko anie ianareo nefa mbola zao no nataonareo. Dia mitsika tsy ve Andriamanitra raha izay no nataony? Tsy amin'nitsiny azy isika satria izay no safiditsika. Ary izay efa nitenen'Andriamanitra ihany raha teo ihany koa. Tsy izany anefa fa Andriamanitra dia fitiavana. Ka nanao programa izy, nanao drafitra izy, nanamboatra planina izy hanavotana antsika mba hamerenana amintsika indray ny fiadanana. Ny planina tsy natao handrava ilay lalam-panorenana. Ny planina dia natao hamonjena ny olona. Sarotra izany planina zany. Ka rehefa nazavaina izany planina izany dia tsisy afaka natanteraka izany satria ireo anjely dia zava-boary. Fa ny nafaka natanteraka izany kosa dia Jesosy Kristy. Nanaiky izy. Jesosy Kristy ilay tompony fiadanana, nanana fiandrianana tany an-danitra, ny ankofan'ireo anjely, nanaiky Jesosy nihidina tetỳ ambonin'ny tany satria fahafatesana ny tambony ota, dia tsy maintsy misy fahafatesana izany. Dia nidina Jesosy. Teraka tao Betlehema Jesosy. Lehibe tao Nazareta Jesosy. Nitombo izy ary rehefa feno 30 taona izy dia notoriany zany afatry ny famonjena izany, notoriany zany afatry ny filazantsara mandrakizay izany. Mba azahoantsika ny fiadanana.
nde niovakitsika ao amin'ny Hebreo 2:4 Hebreo 2:4 dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Koa satria nanana nofo aman-drany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringana ny amin'ny fahafatesana ilay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly. Tsy maintsy nanandrana fahafatesana Jesosy. Nosamborina Jesosy, noratraina Jesosy, nororana Jesosy, ary nokapona sy nokaravasiana Jesosy, nalaim-baraka Jesosy, nosamborina izy, ary dia nifantsihana teo amin'ny hazo fijaliana, nasiana satrotsilo, ary nolefonina. Nilany vony Jesosy, maty Jesosy mba hahazahoantsika izany famonjena izany. Jesosy ilay tsy nalala ota akory, dia natao vanganota mba hamonjena atsika. Ao amin'ny Korintianina 2:5-20 dia ovakitsika. Korintianina 2:5-20 dia izay ny filazan'ny soratra masina hoe izay tsy nahalala ota dia efa natao no ota hamonjy atsika mba hahatonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Izany ny planin'Andriamanitra. Izay no nataon'Andriamanitra. Koa inona zany no tokony ataontsika eo anatrehan'izany ry mpiaino malala sy ry mpijery malala? Ny ataon'Andriamanitra dia misy dingana tiany atao amintsika eto. Voalohany Jaona 2:9-20. Esaiko ianao hiaraka iventy izany amiko satria haitsenjery izany teny izany. Jaona 2:5-20. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Voalohany zany dia hoe minofa tianao Andriamanitra ary te hamonjy anao izy. Ny faharoa dia izao, Asan'ny Apôstôly 2:7-20. Asan'ny Apôstôly 2:7-20. Dia izao no lazainy hoe koa mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Avelao ny fanahy masina, hitarika ianao ho amin'ny fibebahana satria izay no antony azahoanao ny fiadanam-po. Ny fahatelo dia izao, ekeo ny fahotanao. Jaona 1:2-5 toko sy andininy malaza ihany koa izany. Jaona 1:2-5 dia izao hoe izy, raha miaika eo fahotana tsika isika dia mba hatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Avelan'Andriamanitra ny fahotantsika sy ny tsy fahamarinantsika rehetra, tsy ny sasatsasany ihany. Fa na inona tsy fahamarinana dia avelan'Andriamanitra. Aoka hiaika izany isika. Mahafinaritra voalaza ao amin'ny Mika, mba tiako ny hamakina izany teny izany miaraka aminao. Mika 7:7-20. Mika 7:7-20 sy ny 7:20 dia izao no lazainy. Iza no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela eloka sady mandalo ny fahadisony ny sisa amin'ny lovany. Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy, fa tiany ny famindram-po. Hamindra-fo amintsika indray izy, ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, arinao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Ry havana, mahafinaritra zany teny izany. Tian'Andriamanitra handray ny famonjena isika ary tiany hanana fiadanam-po. Farany dia olom-baovao ianao rehefa izany. Korintianina 2:5-7 dia lazainy soamatsara hoe, Korintianina 2:5-7. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Efa tonga vaovao ianao, efa natsoina hoe olom-baovao ianao, ary natsoina ho zanak'Andriamanitra ianao, mpiara-mandova amin'ny Kristy. Eny, miantso antsika Andriamanitra. Raha manaiky isika dia ho afaka hamonjy antsika izy, ho afaka mitebitebitsika hanana fiadanam-po. Izy ane anolotra izany ho anao, ary ianao ane vonina handray izany satria efa tianao Andriamanitra. Andeha isika hiaraka hivavaka.
Andriamanitra saotranao izahay fa manolotra anay ny fiadanam-po ianao, afaka miahiahy indray izay satria natsoinao mba ho zanakao, natolotra ao ny zanakao hamonjy anay, ary natsoinao izay mba hanamboraka ny elokay rehetra eo anatrehanao, ary natsoinao olom-baovao izahay, dia nohitsahanao any amin'ny ranomasina lala ny fahotanay, ka dia afaka miaina-pifaliana sy tsisy tebiteby ary fiadanam-po izahay. Dia mino izahay fa hatanteraka izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao, anio amin'ny hoavinay rehetra. Saotra indrindra Jesosy malala fa amin'ny anaranao no angatana mivavaka. Amen.